dia n'izao dia tokony ho tsinjovina ny drafim-panajariana ny tany ho an'Antananarivo renivohitra aoriana kely ao raha ny zava-mitranga tokoa mantsy amin'izao fotoana izao dia mety ho safitry ny rano ity tanàna Antananarivo renivohitra ity raha tsy misy ny lamina matipaika apetraka mba ahafahana misoroka ny fiakaran'ny rano eto an-drenivohitra noho izany ny condo ireo tompona andraikitra ao amin'izay mba ahafahana mametraka ny lamina. No ny firitsan'ny orana nandritra ny roa andro teto Antananarivo tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza eny Aointsy dia niakatra avokoa ny renirano efa natahorana mihitsy aza ny mety adibo-drano ny faritra sasany manao izany indrindra dia fotoana tokony eritreretana ny tena ametrahana ny drafim-panajariana amin'ny tany ho an'Antananarivo izao hoy ny tale jeneraly misana ny fanajariana amin'ny tany Gérard Andriamanisoa Androany. Azao tokoa mantsy hoy ny fanazavana metiny no mitohy dia mety ho dibo-drano tanteraka Antananarivo afaka 20 taona eo raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra aingana. Antananarivo zany zao dia tsy misy mihitsy afa-tsy nataon'ny teknisian taloha ny 70 tany hoe canal Andriatany ihany ny direnena ety amin'ny faritra atsimo plaine sud dia ny canal C3 avy amin'ny Davamamba 67 mivoaka Dadapenaka dia ireo manenjika ny Andriatany ery Andodimita dia mivoaka makany amin'ny Tiopa. Zay ihany zany mbola schéma fitakitan-drano eto Antananarivo faritra ivo ro fotsiny zany ny avony Andriatany mitovy any amin'ny complexe dikan'izany tsy maintsy misy vahoaka grava zany fa raha mbola io no eo nefa tsika hanoditra sy hanorina ihany ohatra ny amin'ny faritra plaine sud Antananarivo dia tsy maintsy hitokozany zany cité APF izay natao manara-penitra tamin'izany première république ndraiky associé amin'ny cité APF zao tsy azo ampiasaina intsony ny faritra zay zany dia mametraka hoe zao voanana zany drafitra fanadiovana zany tanàna Antananarivo schéma directeur d'assainissement dia raha tsika amin'ny famatsimbolana FD efa miasa ny technicien dia misy modèle hydraulique zany mivoaka validé tsika rehetrarehetra io jerena dia amizay rehefa tsika hoe aiza ny canal vaovao atao ahoana novantsika ny Andriatany io ahoana novantsika ny C3 dia rehefa hita zay dia eo ambonin'izay tsika manao le drafim-panajariana zany hoe avorsika ny drafim-panajariana Antananarivo zao ho an'ny 20 taona ho avy 20 taona ho avy dia efa fafao anatin'ny karta Antananarivo fa tsy tokony mety intsony ny faritra ivo ka raha mbola taritsika zany ny andro fitondram-panjakana manaraka indray vao isaina amin'izany zay ny manenjea ny olona amin'izao fotoana izao hoe na misy ny resaka politika na misy ny olona isaina ny stratégique tsy maintsy mametraka an'izay hoe tsy maintsy manana drafim-panajariana Antananarivo ary tsinjo lavitra zay no resatsika Dadapenaka hoe mandra-pisiny zay aloha dia janona efa manomboka mametraka tsikelikely ity drafim-panajariana amin'ny tany ity moa ny ministera misahana izany ankehitriny ka taorian'ny fahavitany tetsy amin'ny bypass dia andalana ny fanaovana izany ho an'ny etsy Dadapenaka ireo teknisiana mbola maro anefa ny tokony atao ka ilana fiara-miasa ny komina ihany koa ny fanatanterahana izany.